tsy mifantoka fotsiny amin'ny fampisitrahana rano no atao amin'ny fatranosy fa tsy maintsy atao manaja ny kalitao ara-pahasalamana izany araky ny fanazavana. Mampitomboana araka izany isan'ireo toeram-pamatsin-drano ao anatin'ny faritra. Raha ny antotanisa mihoatra ny 700 ireo toeram-pamatsin-drano ao anatin'ny fatranosy ary ho hatsaraina sy ampitomboana 700 ireo famatsin-drano maro lafy amin'ny taona 2024 ity. Isy ihany koa ny fiara-miasa mitetika asa izay misana ny fanatsarana ny kalitao sy fampaharetana ny famatsin-drano eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Afahantsika mahafantatra amin'ny ankapobeny hoe inona situation misy atsika ary fitaovana mampiasain'ireo mpisehatra rehetrarehetra mikasika ny fanadiovana sy fidiovana amin'ny fanapaha-kevitra na ny drafitra ao avy mivadika outil de décision sy planification zany zay mazava-dehibe azy ary important ihany koa satria ny programme général de l'État dia ety fotony tena tanterahana azy ka ny ministère an-drano fanadiovana sy fidiovana manana ny politikany ihany koa izay ampifandraisina amin'ny politikany faritra ihany koa mazava ho azy mba ahafahana mametraka projet de territoire tena mifanaraka amin'ny filany vahoaka. Nisy ny atrikasa fampafantarana ny vokatry ny fanadihadiana sehatry ny rano, fidiovana sy fanadiovana ho an'ny fatranosy ny 20 martsa 2024 lasa teo, natolotra ireo tompony andraikitra sy ireo mpisehatra voakasika rehetra ny vokatry ty fanadihadiana ity izay no tanterahany UNICEF ao anatin'ny tetikasa mihonjo amin'ny alalan'ny famatsiam-bola ny banky iray sampirenena.